May kilany afo tsy misy azo ampiasaina ny fitaovana lafo vidy ilaina amin'ny fanamboarana fanaka. Noho nahay trano nitranga tao Ankiakabe, commune Ambanivohitra, Ambalakirajy, district-ny Manantsara, ny alina alatsinainy 21 Novambra tokony tamin'ny 2 maraina teo ny ho eo. Manodidina ny 700 tapitrisa ariary ny tombabidiny zavatra potika. Vinavinain'ny fokon'olona ho nisy nandoro ny toerana ka tsy fantatra hatreto ny tompon'antoka. Avy hatrany moa dia nandray fepetra ny fokon'olona, nanao tsipaipaka ho an'ny potika fananana ary nanao andromasom-pokon'olona ihany koa. Tompoko vavy sy tompoko lahajaina mialohan'ny idirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana abonné ny chaîne-tsika, asio j'aime ny vidéo ary apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Vavy izy tompoko lahajaina izay mpanaraka an'ity chaîne ity, ampahafantarina ianareo moa fa tonga ny andro ny 14 Novambra 2024 tamin'ny alalan'ny sidina indromiantaona ireo antota taratasy saripady hampiasaina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina natonta tao Afrika Atsimo. Rampitso vao tonga ny andiany fahatelo. Hita ao anatin'izany moa ny bulletin tokana na hoe bulletin unique, ny fitanana antsoratra ny fizotrany latsabato, ny fitanana antsoratra ny fanisam-bato ary ny valopy tsy azo sokafana. Amin'ity herinandro ity ihany no hanomboka ny fanaparitahana ireo entana manerana ny nosy raha ny nambarany eo anivon'ny CENI. Izany moa ny zava-misy, izany ny zavatra mandalo ao, koa dia ampahafantarinay sy zarainay ary efa fantatra nareo raha teo moa izahay ato anatin'ity chaîne ity dia mizara ny zava-misy no hany mba azonay atao. Ny manaraka izay ho zarentsika ihany koa dia any amin'iny district-ny Nosivarika iny. Vaovao mafana moa izy ity, commune Marifototra, district-ny Mananjary, commune Vohitrandrina, district-ny Nosivarika. Mitaky ny hampitsaharana ny fitrandrahana volamena izay kasainy sinoa hatao amin'ny ranon'ny fanantarany vahoaka manamorona iny reny rano iny. Tsy marina ny filazana fa nanaiky ny fitrandrahana ny vahoaka amin'ireo fokontany manodidina. Ny filohan'ny fokontany iray ihany sy ny olona ankaiky azy ihany no nalaina sary niaraka tamin'ny banderole efa vita avy any Mananjary fa tsy ny vahoaka maro anisa. Tsy any district-ny Nosivarika ihany ny reniranon'ny fanantara fa hitambarana amin'ny district-ny Mananjary toy ny commune Riralina Marifototra, commune Riralina Mavoky, commune Riralina Ambohitsara Est. Mbola mitady fomba hidirana amin'ireo toerana efa ho eritreretina hitrandrahana ny sinoa sy ny gasy miaraka aminy. Nohon' izany dia miantso ny tompon'andraikitra mahefa izay tsy miray tsikombakomba amin'ny sinoa ny vahoaka any an-toerana mba handray andraikitra farany izay haingana. Izany moa ny vaovao mafana any an-toerana koa dia zarainay satria anisany mahoraka ka tena mahoraka moa io vaovao io any amin'ny iny district-ny Mananjary iny. Ndeha risika hijery ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny pejy anankiray mitondra anarana hoe politika ranoray satria namoaka ny fanehoan-kevitra izy ary namoaka famakifakana ihany koa. Araka ny nambarany filoha Andry Rajoelina androany dia hitokana ny ziminazy vaovao ao Toamasina izy ny sabotsy ho avy izao. Tsy kisendrasendra mihitsy io fidinana any an-toerana io satria ao amin'io renivohim-paritany io no tsara toerana indrindra ny kandida avy amin'ny fanohirana tsy iza moa izany fa Roland Ratsiraka. Tsy kisendrasendra toy ny efa nataony tamin'ny fifidianana deputé izay nanatanterahany fitetezam-pakitra tao anatin'ny vanim-potoanany pré-campagne sy ny fampielezan-kevitra. Ny kabary nataony androany mikasika ny autoroute dia efa niantefa ny vantana tamin'ny deputé any Toamasina voalohany ity izay nidina teny talata volonondry nitsikera ny fanatanterahana io asa io. Ireny mpanao politika ireny no andeha voalohany amin'ny lalana io hoy izy na dia tsy nanonona anarana mivantana aza ny tenany. Nilaza ihany koa izy fa manomboka amin'ny herinandro dia tsy maintsy amboarina avokoa ny lalana simba ao Antananarivo renivohitra. Tosika goavana ho an'ny kandida-panjakana Harilala Ramanantsoa.
Azo lazaina fa hiditra antsehatra mivantana ampandaniny kandida isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina indray arak'izany ny filohan'ny Repoblika amperinasa. Izany moa ny fanehoan-kevitra sy famakifakana izay nataon'ny pejy politika ranoray ny mikasika ny filohan'ny Repoblika amperinasa sy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka, koa dia mahafaly anay ny mizara izany aminareo rehetra mpiray tanindrazana amiko. Ary rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'iny fanehoan-kevitra izay nataon'ny pejy politika ranoray iny, ndeha resika hilaza sy hizara kely ity loharanom-baovao izay navoaka ny pejy anankiray mitondra anarana hoe Vaovaon'ny Cool TV. Mikasa ny haka hetra ankolaka amin'ny vola mifamezivezy amin'ny mobile monnaie ny fanjakana taxe sur les transactions mobile monnaie na hoe TTM. Mihatra amin'ny transaction fandraisana na fandefasam-bola mihoatra ny 5,000 sy rehetsy ariary io hetra io raha ny volavolan-dalàna mifehy teti-bola ampanjakana nivoaka androany 14 Novambra 2024. Ohatra faingo 5 isanjato ny tahany hetra alaina amin'izany ary tanjon'ny fanjakana ny hahazo hatramin'ny 3.7 miliara ariary amin'ny taona 2024. Rehefa voalaza sy voaresaka atsika ihany koa moa ny mikasika an'iny mobile monnaie iny, ndeha resika hijery kely ny fanambarana izay nataon'ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro, izay zavatra natomboka tsy maintsy tohizana hoy izy. 14 taona no nazahoantsika ny fahaleovantena fa izao manao autoroute isika ho an'ny Madagasikara. Nanao ny fitsidihana ny fizotran'ny asa teto amin'ny PK0 Ambodifasina ivato ny filoha Andry Rajoelina. Ambodifasina PK00 mandroso ny asa fanamboarana ny lalambe migodana autoroute Antananarivo Toamasina. Nohon' izany moa dia tonga nijery ifotony ny fizotran'ny asa ny filohampirenena. Vavolombelon ny asa isika tsy ho an'ireo pitsikera sy mpanaratsy no nanamboarana ny autoroute fa ho an'ny vahoaka malagasy maro anisa mila sy mampiasa izany lalana izany ary holovain'ny taranaka faramandimby hoy ny filohampirenena ny Madagasikara. Izany moa ny fanambarana izay nataony ity solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro ity, koa dia zareko aminareo rehetra izay mpanara-baovao sy ianareo rehetra izay mpanaraky ny zava-misy mandalo ao a Madagasikara nosy malala tanindrazana. Ny hamarana antsika tanteraka ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia ity sarin'ny ramatoa izay hitantsika ity. Ity ramatoa ity moa dia tsy misy tsy mahafantatra satria anisan'ny tena nanana ny lazany ary mbola manana ny lazany ihany mandraka ankehitriny. Ity sariny ity moa dia mamaky boky ary anisan'ny boky izay tena malaza moa io boky izay vakiny io. Sady fialamboliny ity ramatoa ity raha teo raha araka izay matimatesany moa dia tsy misy afa-tsy ny hoe mamaky boky sy milalao kanety be. Mahafaly anay moa ity sary ity ka izany indrindra no antony nizaranay izany tato anatin'ity chaîne ity. Zay ihany koa ny namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia mankasitraka anareo rehetra na vitanay ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato tsy mijanona tsy ankiato. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.